Ry ava-malala, miarahaba antsika rehetra ary manatitra ny fiadanan'ny tompo ho ny tokantrano tsiraray avy izay mijery tsy miaino an'izao fandarana izao. Ny tompo tokoa ane nameny fotsika sy ny saitsika ka ny fitahiana izay azo amin'izao fotoana izay andraisantsika fampahirizana izao dia mba haharitra ary anomentsika ny fifaliana izay efa noman'ny tompo atsika. Ka ndeha iara hivavaka isika. Ray malalo, lehibe izany fitiavanao zany, ka indro izahay fa afaka mifampahireto amin'ny alalan'ny teninao, ko dia mimpahirezo ary tantano ary aoka andeha araka ny tokony izy. Ny fandraisanay izay efa nomaninao, ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry havana, tany Amerika no nisehony tantara, ary efa tany amin'ny 400 taona no niseho izany tantara izany. Tamin'izany fotoana izany no nandeha dia nandeha tokoa ny fivarotana andevo, fangalana olona avy ety amin'ny kontinanta afrikana, dia entina sambo, dia entina any Amerika, ary dia amidy amin'ireo mpamboly landihazo sy ny manao zavatra maro isan-karazany ireo andevo ireo. Dia izao misy efa tsena fividianana an'izany, misy sasany izay efa te hiova dia amidiny dia mividy hafa indray izy. Mampalahelo zany zavatra zany, ary tena mahatsiravina ny mieritreritra azy hoe olombelona ve dia hivarotra olombelona. Kanefa zava-nisy atao hoe aloka mainty teo amin'ny tantarany ny taranak'olombelona zany zavatra zany. Kanefa zava-nisy. Ka tao amin'ity toerana iray ity, tao amin'ny toerana fividianana sy fivarotana andevo no niseho ny tantara. Dia izao vao maraina dia efa lahatra eo ireo andevo izay amidy. Misy amin'izy ireo zaza, mbola kely, ny sasany tanora, ny sasany efa lehibe dia milahatra eo. Dia efa misy ny vidiny, misy ny lafo arakaraka raha tanora mirijarija dia lafo, rehefa antitra dia efa miamora. Raha mbola kely dia mbola mora ihany koa. Dia nisy an'ity tovolahy anankiray ity, Josefa ny anarany. Io tovolahy io dia matanjaka dia matanjaka, avo ranjanana, feno ny hery rehetra. Nentin'ny tompony teo izy mba amidy. Ireo mpanefiefo mpanambola tonga dia tany aminy ny maso, dia nanatona ny jerena eo hoe tsy misy tomika ave, jerena ny nify. Palahelo zany zavatra zany, so misy banga dia mampihena ny vidiny zany. Jerena daholo hoe so misy klema, so misy jerena. Dia izao tonga nanatona ny mpanefiefo, manatona ny Josefa. Dia izao le tambarotra zany miteny, fa tsy takany hoe tomobile tsy miteny, miteny. Dia hoe Josefa, hividy avy ianao? Ye, za aloha dia tena mba te hividy anao. Dia hoe Josefa hoe, zao tsoroko aminao ny marina, very maina ny volanao. Satria zao navonona za tsy asa mihitsy. Ary marina zany tsy hoe mody miteny zany eto fa tsy asa mihitsy. Mahaino an'izay ilay mpanefiefo te hividy. Mbola vao manomboka dia efa zany sahady. Miala tsy moramora, mandeha mifindra any amin'ny anankiray dia mividy an'iny. Dia avy indray ny hafa. Jereny Josefa, vidy avy ianao? Ye, zao araky ny fanlazaiko tamin'ireo teo aloha zay ohatranao zao, raha hividy ahy ianao very maina ny volanao. Satria za tsy asa mihitsy. Na vonona, na kapona, natao inona, tsy asa mihitsy. Fa ndray zany. Miala.
dia ohatran'izay foana nandritry ny maraina ny hariva le tompony mpivarotra azy amin'izany efa sorena ary matahotra hoe ngamba tsisy vidy ty Josefa ity, tsy hita zay anaovana nyity Josefa ity. Efa manomboka midina ny masoandro, efa lasalasa daholo ny olona, efa maro ny lafo, efa lasa ny mpivarotra sy ny mpividy. Dia Josefa sy zay olona mba vitsivitsy eo sy ny tompony eo, fa kivokivo le tompony hoe ngamba tsy ho lafo ty Josefa ty androany. Dia indro misy lay antitra, efa fotsy volom-bava tonga manatona ny Josefa. Dia lasa indray, dadabe, hividy avy ianao. Zay mihitsy natoavako eto, hividy anao. Zao dadabe, raha hividy ahy ianao dia anenina, satria zao zanga hiasa mihitsy. Tsy miasa mihitsy aho. Efa nolazaiko tamin'ireo maro teo alohanao zany, zay ny mbola maheto aho. Tsy sara eo. Ka dia zao milaza aminao fa aza mividy aho, satria anenina ianao very fotsiny volanao tsy hiasa mihitsy. Nakapohana, na vonona, natao inona, tsy miasa mihitsy aho. Dia zao ity rangahy efa antitra ity, ohatrany tsy rototra izy na ianao zany. Tsy taitra izy fa lasa indray izy miteny miresaka amin'le tompony, manomboka hoe eny fa laiko izy io. Dia vao mainka miteny Josefa te, anao ve dia hividy azy aho fa milaza hoe tsy hiasa mihitsy, sao da mba heverinao tsy marina zany. Tena marina zany, zanga hiasa mihitsy. Dia ohatrany tsy miraharaha le rangahy be, fa dia miresaka amin'ilay tompony Josefa izy. Dia efa manomboka mifanaiky hividy, dia lasa tokoa ny vidy. Gaga Josefa, ahoana? Zanga tsy hiasa. Dia efa nataony fatorana, nentina mikalesa sy ny sisa, nentina. Dia ny an-dalana iny izy mitabataba, zanga hiasa mihitsy, efa miteny aminao aho fa zanga na vononao na kapohanao, zanga hiasa mihitsy ianao, dia manarinary ny volanao ianao, anenina ianao. Nga izy tsy rototra akory le dadabe, mandeha foana. Dia rehefa lasa lavidavitra, najanona ny kalesy. Najanona. Dia hoy mitodika tany amin'ny Josefa lay dadabe. Zao izy lay dadabe, mety gaga ngamba ianao. Efa nilaza ianao efa tsy hiasa mihitsy. Navonona azy fa mbola nividy ianao ihany. Mety gaga ngamba ianao. Gaga mihitsy aloha fa ina moa no antony hividiananao nefa olona tsy hiasa. Zao Josefa, ianao tsy mahalala, fa za dia mpanefiefo ary tsy tia mainty an'ity fanandevozana ity. Ka izao no ataoko, ampiasaiko ny arenako, hividianako andefo. Tsy ny hoe mba ampiasa azy, fa ny anafako azy. Ka izao nividy anao tsy mba hoe andefo fa mba anafaka anao. Ka dia zao esoroko zao ny fatorana, olona afaka ianao, afaka mandeha ianao, ary aoka azo antoka fa tsisy olona afaka mitabataba aminao satria efa voavidiko ianao, amin'ny anarako ianao. Ndao mandeha, afaka ianao zao. Gaga Josefa, ahoana? Ary tena marina izy, tsy mifatotra intsony azo, olona afaka azo. Dia teo nanomboka nirotsaka ny ranomaso, dia lasa nitomany toy ny zazakely. Dia tao an-dranomaso tao no niteny manao hoe, dadabe, tsy azoko mihitsy zao zavatra zao, tsy mazava amiko zao. Nividy avy ianao amin'ny vola be mba tonga ho afaka, tsy mazava amiko. Ka izao tapa-kevitra fa za tsy hiala aminao mihitsy, tsy handeha fa hiaraka aminao
ho mpanomponao ho andevonao mandra-pahafatoka satria lehibe zany fitiavanao azy ka zay zavatra ny ranao dia ataoko daholo miasa anao ny zavatra rehetra manompo anao mandra-pahafatoko ka tsy hiala aminao andeha isika tsy hiala dia lasa mpanompo antsitrapo tsy andeha vonitsony izy rano marina fa olona afaka izy kanefa dia vonina ny anao ny asan'ny mpanompo noho ny fitiavana ry havana 4 taona lasa zay dia nividinako isika tsy tamin'ny dolara na tamin'ny ariary fa tamin'ny ra ny Jesosy izay nalatsaka tao Kalvari mba nafaka atsika tsy voageja intsony fa mba olona afaka zany no herin'ny fitiavana ka izany indrindra natonga ny Paoly ao amin'ny Koritianina 2:5-10 fa ny fitiavan'ny Kristy no manerenay rehefa manana n'izany fitiavana zany rehefa babo n'izany fitiavana zany isika tahaka nababo an'i Josefa dia zao voatery izany voaentany zany manompo an'Andriamanitra mitia azy ary mitia ny hafa ihany koa ry hava malala zany tsy ambaratelon'ny fiainana kristiana dia ny babon'ny fitiavan'ny Kristy ary zany ny mahatonga ny Kristy raha tiay ianareo dia hitandrina ny didiko zany ny mahatonga atsika hitandrina ny didy folo zany mahatonga atsika akatoan'Andriamanitra dia vokatry ny fitiavany ny fahatsapana fa izy dia tena tiantsika ny ray naniraka ny zanany ary ny zanaka maty ho atsika ny fanahy masina indro miaraka amintsika vonina fitiavana zany ny tokony iainantsika manomboka amin'izao ary dia lasa mahery isika ka na dia mandeha lalan-tsarotra zay isika amin'ny fiainana dia tsy manadino fa tsy irery isika ary Kristy izy ilay fatiatsika ary tsy mandao atsika na oviana ary ho avy ny fotoana izay ialantsika amin'ity tany be siasia ty fa andova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao isika hiaraka amin'ilay tiatsika dia Kristy Andriamanitra ray fanahy sy ireo anjely marobe koa izao ary alao hery azakivy fa mahereza mandrakariva satria tiatsika Andriamanitra ary vokatr'izay dia aoka isika ankato azy andeha hivavaka isika raha eo tsy takatry ny sainay zany fitiavanao zany babo zay ankehitriny ary indro fa manomotena miaraka aminao raiso zahay raha eo ary meo anay zany fitiavana izany amin'ny anaran'i Jesosy